Faly manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy indray tompo lasy tompoka vavy izay manaraka ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS amin'izao fotoana izao tonga soa ato anatin'ity fandarana dinika ity izay fotoana andraisana vahiny eto amin'ny onjapeo MBS sy ny fahitalavitra MBS. Nisy olombavambahoaka Alain Ratsimbazafy no vahintsika androany izy moa dia isany ao anatin'ny commission inanivony parlementaire ao anatin'ny commission finance izy raha ny marimarina kokoa ary mpikambana mavitrika ihany koa ao anatin'izany antokotiko Madagasikara zany ary solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara atao amin'ny districtna Tsimondrano. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao Andriamato Germay ary miaraba ihany koa anareo technician ary miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka izao fandarana izao na ny totoerana na ny anivelany. Ito ampiadoana dia tiako ny mankasitraka anao Andriamato solombavambahoaka nanaiky ny fanasana na dia somary tampotampoka ihany zay fanasana izay dia isorana betsaka ianao tao anatin'izay hoe itondranao sy ny fanekenao ny anehevitra atao anatin'ity fandarana dinika ity tonga dia mahitsy be avy hatrany angamba ny lalak'izorantsika makasika ny zavatra nitranga tany Antsirabe fa mialohan'izay tao arahantsika aloha ny fanadiadiana. Etsakilana anefa dia nirafitra indray ny mpitandro ny filaminana ny sakana ny fionana sy ny fanaovana tatra tamin'ireo vahoaka izay nifidy azy ireo. Niezaka ny fampiresaka tamin'ireo mpitandro ny filaminana ireto solombavamboaka ireto saingy nolazaina fa tsy tokony ho androano ono no anaovana ny tatra fa miandro roviana. Ny mpitandro ny filaminana dia miaro vahoaka sy mifananany fa tsy atao fitaovana iarovana seza tompoko lasy tompoko vavy. Mihaino tatitra tsara fotsiny tsika hoe ahoana fiainam-pirenena tsika ity atoy, ahoana tsika ity fa atao mijaly miakatra 3 ny vary, miakatra amin'ny fanafody, ny ankizy tsy mianatra, vatsitsiny tsy misy tsy tompona ndraiky député amin'ny mpanakorotana, député dia fantatra reo tsara ny toetrany, mitaky ny rariny sy nitsiny, mampanjaka amin'ny fahamarinana. Noho izany tsy tsika mihitsy avy aty amintsika mifanafitohinana fa milamina tsara ary tsika koa mpanangana fa tsy mpandrava avako iresaka amin'ny zareo hoe aleo zay mba hiditra fa lasa manembatsemana circulation zahay fa aleo zay mba hiditra anao an'le tatitra. Tsy fahazakana demokrasia, tsy fatahorana ny marina ho azon'ny vahoaka izay no azo antikana ny fihetsiky mitondra fanjakana baiky midina ny fantatra fanton'izao. Zay ny zavatra nitranga tany Antsirabe zany Andriamato solombavambahoaka ianao hitako tany raha tsy diso misy sarinao mihitsy ihany mahitsy be ny fanontaniako hoe voasakana indray nareo etsika fandimo zay nataonareo tany Antsirabe ny rolo zany hoe ny roa zany mba afaka nitanterahana ny tany Tomasina sy ny tao Ambatondrazaka raha somary tsy haivina kely fa ny tany Mazenga Fianaratsoa Antsirabe zany voasakana ihany koa. Ahoana ny fomba fahitanao an'izay hoe voasakana indray nareo niditra ny kianjan'ny Magro? Eto aloha dia manatitra ny raha batrany ho antsika rehetra. Marina tokoa fa nisy ny etsika izay nitanterahana tany Antsirabe zany tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Ary etsika fa 5 izy iny azo lazaina fa naombo ny etsika ny fahitana azy. Na dia teo ara ny sakatsakana samihafa nataon'ireo mpitandro filaminana zay nahazo baiko tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana teny toerana. Marihana fa tsy afaka niditra tokoa ny parlementaire izay tonga tany anao tatitra, tsy afaka niditra ny kianjan'ny Macro. Nefa kosa dia nisy ny fifampiresana tamin'ireo mpitandro ny filaminana zay teny toerana mahakasika ny tokony hanatanterahana an'izay tatitra amin'ny vahoaka zay. Parlementaire manodidina ny 20 zay ny tany izay iombonan'ny solombavambahoaka sy ny lohol'i Madagasikara. Marina tokoa fa nisy ny loholona sy ny solombavambahoaka zay voafidy
tamin'ny faritra Atsirabe iny izay efa nitondra ny taratasy fampahafantarana tamin'ny solon-tenam-panjakana ny fantanterahana n'izany tatitra zany. Tsara ihany ny manamarika fa ny lalam-pandroenana sy ny lalàna fehizoro no maniraka ny parlementaire anao an'izay tatitra zay. Fantatsika ihany koa fa nandalo fotoan-tsarotra ny firenena ka raha ny tatitra zay tokony nataonay tamin'ireny vanim-potoana ny fiboana reny dia ankehitriny zany ny fotoana hita fa mamety azy ka no tanterahana. Teo anefa ireo sakatsakana samihafa tsy nafahana niditra ny faritry ny Magroa dia voatery natao ny fifampiresahana fifampitoniana tamin'ny mpitandro ny filaminana ho iateo ka toa ny mpitandro ny filaminana indray teny toerana zany sy ny mpitondra fanjakana eny toerana no mampirisika an'ireo parlementaire ireo nanao ny tatitra teny an-dalambe satria dia teo anoloan'ny mpitandro ny filaminana no nanomboan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Atsirabe Andriamatoa Michel ny fanehoan-kevitra manoloana an'izay raharaham-pirenena zay ary afaka tsara nanatanteraka an'izay izy ary nisy ihany koa ny solombavam-bahoaka namana izay andray anjara fitenenana ary koa ny olona izay mariako eto fa na tsy navela niditra ny kianja amin'ny Magroa raha ny parlementaire sy ireo vahoaka lina te anaraka an'izany tatitra izany dia nisy ihany ny fotoana nahafahanay zany nanome ny tatitra. Nisy ihany koa ny atao hoe fialana tamin'io toeran'io satria rehefa nosakanana hatramin'ny farany moa zay dia nandeha nody avy hatrany. Tsy nanakana ny vahoaka nanaraka anay nefa zany satria mariako eto fa ireo parlementaire reo tonga teny dia nandeha tongotra zahay ny tonga teo amin'ny toeran'io ary rehefa niala teo ihany koa zay dia nandeha tongotra zahay niala teo ary tsy tapesipesena ny amaron'ny vahoaka nanaradianay tamin'ny lalana nandehananay nody. Zay zany no azo amaritana ny zavan-tranga tany Atsirabe tamin'iny asabotsy lasa teo iny. Raha miresaka hoe kianjany Magro zay tsika de mazava ho azy fa propriété privée zany Andriamatoa solombavam-bahoaka inona no mety fomba fahazahoanao any hoe solombavam-bahoaka tsy avelanao tatitra no sady tsy avela hiditra ao anatina toerana manokana zany hoe propriété privée zay. Voalohany aloha dia tony fanjakana indray no mampandika lalàna ny parlementaire satria de mazava tsara zany ny andraikitry ny solombavam-bahoaka lazay ny lalam-pandroenana indrindrindra ihany koa amafisiny lalàna fehizoro zany amin'ny hoe adidiny solombavam-bahoaka ary andraikiny ihany koa ny manao tatitra amin'ny vahoaka ny zavatra mitranga amin'ny raharaham-pirenena aorinina ny vanim-potoana zay avy tany ny fivoriana. Efa nisy araky ny lasahako teo ny hoe fivoriana tany aloha dikan'izay dia misy ny tatitra zay angatahany lalàna eto amintsika ho tanterahan'ireo solombavam-bahoaka reo fa ity ndray mitoraka ity zany sy ireo faritra hafa zay tsy nahafana natanteraka an'ilay tatitra malalaka dia antso-jay ny marimarina kokoa ary tsy zaka ny fanjakana io mihitsy ny maheno an'ilay hoe kianjany Magro nefa dia toerana anankiray zay privé zany hoe an'olo tsotra an'olo tokana tsy an'ny fanjakana dikan'izay de tokony azo atao tsara ny manatanteraka hetsika ao anatiny zany faritra ary faritra mifefy izy io fa tsy hoe faritra lalovan'ny olona rehetra akory fa faritra mifefy zany hoe azo iantsorohana tsara ny fitandrona ny filaminana. Gaga tokoa izahay satria ny zavatra nitranga tany Atsirabe de maro ireo mpitandro filaminana na hetsika tamin'iny andro iny raha ny anjara andraikitry ny mpitandro ny filaminana ane eto amintsika dia ny miary ny vahoaka sy ny fananany fa am'izao fotoana zao de lasa herim-pamoretana zany eto amin'ny firenetsika. Hitantsika ny sary rehetra zay mandrafitra ny fidinan'ireo solombavam-bahoaka tany amin'ny faritra samihafa fa natao herim-pamoretana ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Alohan'ny rosoko ao anatin'ny fanontaniana manaraka angamba tsara arahantsika aloha ty fanadiadiana raha ity.
izay ny fihetsiky ny vahoaka Antsirabe nandray anareo tendry an-toerana Andriamatoa solombavam-bahoaka hita hoe orakoraka moa zany fifaliana tanteraka no nataony nasehon'ireo vahoaka Antsirabe reo ny fantanina mipetraka satria nisy feo nandeha fa natao azalambo mihitsy ary miparitaka ny anatin'ny tambazotra seraserany hoe natao azalambo ny parlementaire izay tonga tany Antsirabe tsy ny tia marero moa zany tonga tany fa nisy ihany koa ny avy eo anivon'ny Sénat na ny anteny merandolona ny mpanao politika ihany koa izay nanoana naneo firaisankina tamin'izay hoe soan'ny tanindrazana izay ny fantanina mipetraka hoe tena azalambo tokoa ve ny zavatra nitranga tany nisy tokoa ve ny fanenjehana teo aminareo sy ny mpitandro filaminana marina aloha fa samy manana angamba ny andraisany azy an'le filazana hoe azalambo fa ny amaritako azy de hoe ny fampidinika tamin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo zahay ary tsy nisy na de iray taminay aza no samborona tany amin'io hetsika natao tany Antsirabe io fa ny intimidation kosa aloha na le ataontsika hoe endrika faneriterena hita ty ivelany dia niseho zany tamin'ny alalan'ny hoe fahamarona mpitandro ny filaminana manerana ny tanàna Antsirabe ray manontolo ny sakatsakana isan-karazany any amin'ny lalana samihafa ary koa ny fanehoana mihitsy amin'ny hoe fakana n'ireo sariny fiara rehetra zay oetreretina fa ho ana solombavam-bahoaka na analoha olona zay mivahiny any any Antsirabe tamin'ny androny asabotsy lasa teo iny izany rehetra zany dia nisy fa ny fandraisantsika n'le hoe azalambo samy manana ny fomba andikany azy fa aminay aloha tsy azalambo angamba aloha zay endrika ahitanay azy zay rehefa ohatra hoe sakana mpitandro filaminana nareo Andriamatoa solombavam-bahoaka de lasa ohatrany hoe nidina an-dalambe nitondra vahoaka teny an-dalambe inona mba fanazavanao manoloana izay zavatra zay tsy ny solombavam-bahoaka mihitsy no andeha andika lalàna na ireo loolona fa nazava tsara ny fanazavako teo aloha teo ny hoe nandeha tongotra izahay niditra na nanatona an'ireo mpitandro ny filaminana zay nanoloana ny macro reo ary raha andeha ody ihany koa izahay de tsy maintsy andeha tongotra ihany koa zay mamonjy ny fiaranay azy any amin'ny faritra somary lavidavitra ny nametrahana ny fiara reo vahoaka reo zay nahatsapa fa tsy misy itsony ny demokrasia eto Madagasikara voasakatsakana ny fanehoan-kevitra ary na de anao ny asany ary ny solombavam-bahoaka zay voalaza ny lalàna zany asana solombavam-bahoaka sy ny loolona zany dia voasakasakana sala am'izao dia nitrotra ny vahoaka ny fanohana ary nanaraka anay tamin'izany lalana nodina zany zay no midika fa tsy ny solombavam-bahoaka na loolona mihitsy no andeha anao mitinina akory ny toerana nangatanay tompoko de mazava araky ny taratasy fampahafantarana eny anivon'ny préfet fa ao amin'ny kianja amin'ny magro fa izay dia rehefa nosakanana dia tsy maintsy nandeha nody zay ao atao aorianan'izay de ny olona no nanaraka anay eny ary tsara maty zay azavaina satria lasa miteraka resabe le izy any anatin'ny tambazotra serasera Facebook ihany hoe mandika lalàna solombavam-bahoaka tiako i Madagasikara fantanina manaraka an'izay mitratra ve ny tanjona na afapoanareo ve nietsika zany zay natao tany Antsirabe io amiko manokana aloha dia tratra ny tanjona satria dia taorina ny fampiresahana tamin'ireo mpitandro ny filaminana dia nisy ampahampotoana nomeny ary teo amasiny manana orona tsara tsika teo amasiny ireo mpitandro ny filaminana reo no nahafahan'ny solombavam-bahoaka honorable Michel nitondra tatitra foy tamin'ny vahoaka ary koa nisy solombavam-bahoaka sy loolona hafa namana ihany koa zany nanampy nitondra n'izay fanazavana mahakasika ny raha-pirenena zay amin'ny ankapobeny dia izay fanomezana tatitra ny vahoaka zay no tena zava-dehibe ary tsy niala mihitsy ny olona fa nieno tsara an'izany fanazavana nentin'ireo tompona andraikitra samihafa nyresahana teo aloha reo izany no nanosika azy ihany koa ny fahafantarana ny marina tsika mantsy eto amin'ny tany sy ny firenena de to tsy mahazaka ny marina ty fitondrana ity izay no lasa olana sakana maninona moa raha nomenao fahalalahana ireo parlementaire io nanao tatitra nge de vita any anatin'ny faritra mifify fa maninona ianao matahotra inao matahotra an'izany parlementaire zany anao tatitra raha ohatra ka mieritreritra fa manao zavatra mety sy mahasomarina ny firenena fa adidin'ny solombavam-bahoaka ny mitondra ny fanehoan-kevitra
ary adidin'ny solombavam-bahoaka no manome fanazavana ny raha-pirenena misy a satria izay no nanakina ny vahoaka azy zay ny fidianany vahoaka n'ireo solombavam-bahoaka sy lo olona reo hosolo tenany ary hitondra ny etaetany eny anivo mmpanatanteraka ka zay marary ny vahoaka no nyresahanay ary zavatra marina sy iainana eny anivon'ny fiarahamonina andavanandro raisiko manokana resantsika ny fiakarany vidim-piainana am'izao fotoana zao izy tsika ny tsy mahita sy tsy mikaikaika am'ty fiakarany vidim-piainana ity ary ny taux de croissance atsika am'izao fotoana zao de mihibo any amin'ny 3 isanjato ahoana moa ny ainan'le vahoaka malagasy am'zany fiainam-pirenena zany ireo orinasa zay tokony ahafahan'ireo vahoaka atsika mba azahoany karamana sahala am'zany iasana zany a dia maro am'ireo ny nakatona ary mampalahelo de orinasa malagasy ny akamarony tsy fotoana ave zao tokony ahafahantsika mijery no avin'ny Madagasikara ny hoe inona ny fomba ampakarana ny ara ekonomia sy ny ara-tsosialy ny vahoaka eto fa toa lasa famotena sy antso-jay no hitatara ka zay ny mampalahelo an'ireo vahoaka ireo ary eto de misaotra manokana an'ireo parlementaire rehetra zay tonga tany atoerana ireo vondro panorama sy ny mpikambana rehetra na toky politika ao anatin'ny RMDM indrindrindrindra ny vahoaka natsirabe fa tena ny fanometanana ary ny fanohana na neona an'izay ataontsika hoe olana eto amin'ny tany sy ny firenen'izay maro ny fitarainany mponina retany ary zay ny mahatonga anay a midina ifotony mba hahafahana mitondra an'izany taraina n'ireo vahoaka ireo zany aty anatin'ny fivoriana zay atrehan'ny solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao satria fantatsika tsara fa ato anatin'ny fivoriana ara-potoana zay fandinihana an'zany lalàna amin'ny fientetim-bolam-panjakana zany a ny solombavam-bahoaka ka ny fahenonay an'ireny taraina maro sy ataontsika hoe ny doliansa na ny fitakina ataon'ny vahoaka ireny a dia ahafahanay mapita amin'ny mpanatanteraka amin'ny fionana amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta indrindrindra amin'ny firesahana nyty resaka teti-bolam-panjakana ity dia mila miaina aloha tsika zay mantsy no hita mandringa eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mahay mihaino ny fanjakana raha te hampandroso firenena nefitsika de anisan'ny fototra anankiray lehibe no hoe mila mifampieno ny vahoaka sy ny mpitondra ka neny vahoaka efa entin'ilay solombavam-bahoaka voafidy zay etaety zay eny anivo ny fivorimbe any anteny mera-pirenena iarahana am'ireo mpanatanteraka ireo raha zavatra hita ndre mato solombavam-bahoaka de tena olona tokoa zany hoe vahoaka maro tokoa no nitsenanareo sy nanotrana anareo tao anatin'izay tatitra izay mety midika inony zay hoe fatsapana ave hoe marary le vahoaka sa azadiny koa nefa mantsy fa ny atsirabe de ao anatin'ny tsena rehefa asabotsy tahaka an'izay olona namonjy tsena ve reo sa olana faranareo manokana sa mety nanahoana ny fahatongavan'ireo olona maro be teny atoeran'ireo azo marinina ary azo atao ny fanadiadiana fa izahay parlementaire zay tonga tany zafady tompoko dia tsy hoe andeha hizara vatsitsinjo na hizara vola amin'ny olona fa tena nahampony le vahoaka mihitsy no tonga nahatonga azy teo hita zany amin'ny fahamaron'ireo olona reo izahay tsy nampanantena izara inona fitondram-panjakana ny raha mory olona de hoe isy fizarana vatsitsinjo ny atsy zay vao misy vahoaka hoe fa ny anay de tena hoe ren'ireo vahoaka ireo tamin'ny alalanainao manjery fa ho avy ireo solombavam-bahoaka sy lo olona anao tatitra any amin'ny faritra Tsirabe de misy mihitsy ny avilavitra avy any Tsirabe 2 avy any Betafo sy ny sisa fantatray zany tonga tao mifanotrona taminay zany hoe efa mahatsapa ny fangiry firin'ny fiainana andavanandro ny mponina ankehitriny ary efa tena mahatsapa ny atsotsika hoe tsy fisiny zany demokrasia zany ny vahoaka matoa ny fanometanana aminay mba anehoana an'izay hoe tsy fotoana ny fanambenam-bava intsony zao fa fotoana kosa ilazana ny marina ary ilazana ny rariny sy nitsiny zay tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy tsy ataonay solombavam-bahoaka na sy ireo lo olona ho tompotra mionana nareo vahoaka
izay no mahatonga any am'joro hatrany amin'ny hoe ratsy tonga amin'ny fampanjakana ny fahalalahana eto Madagasikara ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny makany amin'ny tombontsoa imbonana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena de vonon'izay ny joro hatrany aneo any hevitray ary itaky amin'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe aleo alalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Eny arsy irosotsika trany ny ady hevitra itindray angamba resaka masolom-bavam-bahoaka anao manokana mihitsy vao fito amin'ny distrika na Tsimondrano de aloha arahantsika ny fanadihadiana. Nanapa-kevitra ny anao barazy manara-penitra eo amin'ny toerana io. Commune maro de maro no misikaka an'izany efa ho amin'ny ministera zany fa noho ny fandaharana amin'ny resaka taratasy dia tsy maintsy miandry kelitsika. Tsy mety hanaovana ty lavaka be ty eo amin'le toerana izay asiana barazy. Zavatra nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo izy iny andriamatoa solombavam-bahoaka ihany nidina tany amin'ny fokotany Antanetikely commune Antanetikely raha marimarina kokoa ahoana ny fomba fahitanao an'io zavatra mitranga ao Antanetikely io. Talohan'ny asabotsy moa zany no tena nitrangana initranginy izay tsara no mitondra fanazavana fohy amintsika vahoakana Tsimondrano. Nisy tokoa olom-boafidy anankiray tonga teny toerana nanao any ataontsika hoe fanehoan-kevitra tamin'ny alalana hainao manjery. Misy ny fitaovana olona tamin'izany fotoana zany miaraka amina fitaovana fanamafisam-peo sy ny sisa. Zay ahitana taratra sahady amin'ny fiomanana ananatanteraka an'ireny etsika ireny. Ny tiako marihana fotsiny de zao hoe misy olom-boafidy vahoaka any toerana ary le olona nidina teny ihany koa de olom-boafidy. Ny tiako resahana de manana ny azany sy manana ny asany zany olom-boafidy zany. Tsara ihany no mifanatona no mifampiresaka fa tsy sanatry ny vava fifanalana baraka eny anatina hainao manjery no hita. Azo atao tsara ny nanatona ny ben'ny tanàna teny toerana nangataka ny andindininy makasika ny heverina fa olana nisy zay mariako fa ny olana ny heverina fa nisy teny de ny fakana orinasa anankiray fasika amin'ny rano zay mandalo amin'izany faritra Tanetikely zany. Raha nidina teny ny olom-boafidy anankiray de nilaza fa eo amin'le toerana zay akanan'io fasika io mihitsy no toerana ametrahana tohadranony fitondram-panjakana ankehitriny. Raha io faritra zay akana fasika io de aty anatin'ny fiadidininy commune Antanetikely Ambohijoky. Ary raha ny apahana totataratasy voaranay makasika ny tetikasa zay mety hatao amin'ny toerana anio de any amin'ilay faritra zay misy ny commune antsoina hoe Apatrosy. Commune mifanila moa zany izy ireo. Zay mahavarina ny hoe fihetsika ty tompona andraikitra ity zay tena tsoroky fa mampalahelo no i zavatra nitranga satria toa famingavingana tsy fanomezana asina olom-boafidy tadio tsara fa ny tsy fanajana olona anankiray de mety hiteraka ihany koa tsy fanajan'ny hafanao raha mpitso na raha afaka pitso. Fa mba tsara ihany mametraka an'izay fihavanana sy ny lafa ny fifanajana zay. Mahavarina zany ny fanatanterahana n'ilay hetsika araky ny resahako teo de nomanina le izy satria efa miaraka amin'ny fitaovana fanamafisam-peo sy ny sisa ilay tompona andraikitra tonga teny toerana. Nefa dia raha ny loharanom-baovao azo teny toerana ny arahana tamin'ny ben'ny tanàna ihany koa zay dia tsy eo amin'ny faritra io akory no heverina fa hanatanterahana an'izany tohadrano zany. Zay no midika fa misy endrika fitsabahana eo amin'ny andraikitra anankiray. Faharoa dia tsy fanomezana asina ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana. Tiako ny milaza eto fa efa ben'ny tanàna ny commune Ambohijanaka nandritra ny taona maro. Voafehan'ny lalàna 2014-020
izany collectivité décentralisé zany a indrindra ny commune zay milaza tsara ny andraikitry ny mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina ny fanapahan-kevitra no raisiny ben'ny tanàna anatanety kely ambojoko tompoko dia ny ainga avy amin'ny fanapahany filakevitra communaly zay nahazo ny salanisa 5 amin'ny 7 zany hoe 7 ny mpanolotsaina ary ny 5 dia nakato fa ho raisina ho mpiaramiasa na afaka hitrandraka marimarina kokoa afaka hitrandraka ao anatin'io périmètre resahan'io hitrandraka fasika zany ao anatin'io périmètre resahan'io ny orinasa anankiray ary ny anjarany mpanatanteraka na ny ben'ny tanàna sy ireo mpiaramiasa aminy dia ny manatanteraka an'izay fanapahany filakevitra communal zay etiko isotomana ny saitsika zay hoe nanaraka ny rafitra na ny dingana ara-panjakana ilay fanatanterahana ny fiaramiasa amina orinasa anankiray zay nitrandraka fasika teny raha ohatra ka ny orinasa ny olana fahitana azy zay ve ny olan'le olona sa tena eo marina lay fanatanterahana n'lay fotodrafitrasa zay etretinao atao satria le toerana ao anatin'io commune tanetikely io nge mbola maro ny azo ametrahana n'lay orinasa hitrandraka fasika zany hoe azo natao tsara no mifampiresaka dia mety hoe nafindra toerana ilay orinasa fa ny zavatra nisy teny ene de fandroahana tsotra zao tadio tsara fa ny lalàna 2014-020 de manome alalana feno ny commune hitady loharanom-bola mba hananany an'le antsona hoe fizakantena ara-bola na le autonomie financière ao anatin'izany ny ahafahan'ireo mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna mijery hoe inona aby a no mety loharanom-bola azo trandrahana ety amin'ny faritra misy atsika mety ristorina ve mety etratrano ve mety etratany ve reny moa zany tena tonga de hoe miditra 100 ho an'ny commune de anisany nitrandraka an'izany ilay ben'ny tanàna sy mpiaramiasa etiko iresahana amitsika fa manaraka ny lalàna velona ny fomba nandraisana ny fanapahan-kevitra teny amin'ny commune Antanetikely mahakasika ny fitrandrahana fasika io moa ny fahitana azy dia to miendrika politika ny etsika zay nataony olom-boafidy anankiray anjarany iny fa anjarantsika vahoaka ny mamantatra ny zava-misy marina eny atoerana mba tsy isian'ny olana nefa eo anivon'izay fiaramiasa izay dia nandray ihany koa ny fanapahan-kevitra ireo tompon'andraikitra eny atoerana amin'ny hoe nanala ny orinasa io aloha mety mandritra ny fotoana voafetra mba tsy isian'izay savorivory zay satria lasa misy manararoatra ara-politika ilay zavatra misy am'izao fotoan'izao fa saingy kosa de tsindriko tsara fa misy ny lalàna velona eto amintsika ary nanaraka an'izany dingan'izany ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny commune Antanetikely mahitsy be nga am'ty fanontaniako ty andre matosony mavambahoaka misy ny tetikasa zay nataonareo niaraka tamin'ny fokon'olona tany atoerana natao amin'ny commune io zany hoe fametrahana barazy manondraka an'ireo tatadrano manondraka an'ireo tanimbary zany zay veloman'ny mponina ao amin'ity commune Antanetikely ity aminao manokana ave mety misy fifandraisany zay hoe satria ianao manazava mantsy hoe misy ambadika politika le izy de ohatrany lasa ohatrany somary mirona makano saiko hoe sao de mba izay ary no antony mahatonga zay olana eo amin'ny sampanao politika mety misy fifandraisany angamba satria ray volana mahery talohan'ny siny zay etsika izay dia tonga teny atoerana ny tenako ny fanometanana tamin'ireo vahoaka noho ny fangatahany ben'ny tanàna sy ireo vahoaka ireo amin'ny hoe mba isina tohadrano marihana fa ny fanampiana zay netiko de avy amin'ny tenako manokana tsy volam-panjakana io fa amin'ny alalan'ny tenako manokana zay azoko nanampiana n'ireo vahoaka ireo ary nidina tsehatra mihitsy ny fanometanana ary mbola misy rona tsara manamarika an'izay fa za mihitsy no nidina tsehatra niaraka tamin'ireo vahoaka ireo natateraka an'izay azotsika hoe barage traditionnel zay satria io barage traditionnel iverina atao zay ho takatry ny fahefa mividin'ny commune tsy zay malala tanana ifanometanana ao anatin'le izy dia manondraka tamin'ny mbaromaro fa ity zay everiny
fitondram-panjakana atao ty ane ka mbola toerana lavitra ihany koa amin'ny olona barazy traditionnel zay nytanterahako sy ireo vahoaka any ambojoky tanety kely ireo ny tiako resahana zany a dia barazy samihafa le izy ary ny fahitany angamba fa nyrosy tamin'ny fiara-miasa am'ireo vahoaka ny tena dia tonga indray mitondra fotokevitra hafa mitondra tetikasa mitovitovy am'izay mety hoe fomba fijery manokana zay fa fahitako azy de lasa ohatra ny endrika fifaninanana manahirana kanefa de amin'ny fo mahitsy sy ampitiavana no nentina nanampiana an'ireo vahoaka anetanetykely reo mety manohitohina ny solombavam-bahoaka ty fantaniko ty mety manohitohina anao ihany keo sao de mba misy ambadika tombony manokana azonao kosa ary am'ilay orinasa zay mitrandraka io mariako manokana fa na izaza tsy mahalala velively an'ilay fisiny le orinasa nitrandraka teo amin'ny toerana io fa teny amin'ny ainao manjery tamin'ny alalan'ny fahitalavitra no nahita sy nandre ary taorianan'izay no lasa nametraka fanontaniana tamin'ny ben'ny tanàna fa roa volana na telo volana talohan'izao kosa nefa dia nisy ny fametrahan'ny ben'ny tanàna fanontaniana tamiko ny hoe azona iatao ve ny mba mitrandraka an'ilay fasika aty aminay marobe ny commune zay ahitana an'izany fitrandrahana fasika izany ary fanazavana tsotra nomeko azy hoe jereo tsara ary ao tsara ny lalàna hoeteo anivon'ny filakevitra ary rehefa tapaky ny filakevitra ianareo no mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fiara-miasa na amin'ny mpitrandraka eny toerana zany amin'ny ataontsika hoe mpitrandraka madinika na koa ny akoatran'izay mariako manokana fa tsy nanam-pifandraisana velively tamin'ny orinasa zay nitrandraka fasika zay mantsy ny mandeha any ambadika any izay le hoe lasa misy endrika politika misy zavatra ohatrany tsy de mazava zay ny fomba fanazavana netin'ireo namana tamin'ny ainao manjery dia mahitsy ny tenako eto tsy manam-pifandraisana ary tsy nafantatra velively any orinasa io ny tenako ary tsy nisy fampirarahana manokana ny fandraisako taminy eny ary miroso atranotsika sady mamaraparana ihany koa ny adevitra satria miazakazaka be ny fotoanantsika itindray andre matosolombavambahoaka hoeny amin'ny afaritry toseny eny amin'ny commune toseny tsika amin'ity fantaniko manaraka ity andre matosolombavambahoaka isan'ny mampikaikaika ary hitan'ny masonay mihitsy ny fasimbany lalana eo atapony tosy miazo ny hôpitaly tosy bevoka marary mandalo am'izay lalan'izay daholy mety manahoana ny mba fandraisana andraikitra sy ny hoe inona tokony atao amin'ny lalana io fa mijaly ny vahoaka eo itosy amin'ny io lalana miazo ny hôpitaly tosy io tena mahamenatra raha ny zavatra misy am'izao fotoan'izao mariako aloha fa ny lalana itosy zay resahana eto lalana makany amin'ny hôpitaly iny dia route régionale izy io zany hoe tsy lalana communal io fa route régionale io zany hoe tsy anjaran'ny commune mihitsy no mikojakoja sy manamboatra ny lalana io fa anjaran'ny faritra eto zany de miantso ny gouvernoura ny faritra Analamanga mba hijery akaiky satria maro loatra ny fitarainana voaray mahakasika io lalana eny itosy io zay lalana makany amin'ny hôpitaly tena hitan'ny maso mihitsy io solombavam-bahoaka tena fahasimban'ny fiara eo fa nylozaterany amin'ilay olona zay marary hoentina mako amin'ny hôpitaly na bevoka hoentina amin'ny hôpitaly de mitondra faisana mandeha amin'ny lalana io satria manodidina ny 700 ka hatramin'ny 700 metatra ka hatramin'ny 1 kilometatra eo ny alavirany io toerana io ka eto zany de tsara ihany no manambara amintsika fa misy ben'ny tanàna ao efa ny fampiresahanay io ben'ny tanàna io ary efa nanao zay azony natao ny commune itosy fa fantatsika tsara ny tetibola tantaniny zany commune zany fa de kely de kely ka raha ny asa analalana régional ohatran'io sady efa tsy andraikiny kanefa dia niantsoroka izy aloha tamin'ny vanim-potoana zay nahafahany nanao an'izay vita kanefa am'izao fotoan'izao dia hitatsika fa tsy ho ela intsony de ho tonga ny fahavaratra de ho tapaka sanatriany vavy io lalana io ka miantso any mpanatanteraka indrindra ny faritra Analamanga na ny travaux publics mba hijery akaiky ny fanatsarana sy ny fanamboarana io lalana eo itosy makany amin'ny hôpitaly io
Zay ny makasika ny lalana moa zany andriamatoa solombavambahoaka mino izay fa tafapita amin'ireo tompon'andraikitra isa tokony zay zavatra zay hoe mba jerevy io lalana tapony tosy makany amin'ny hôpitaly fa tena ratsy tokoa aloha lay izy aritany maso sy iainana mihitsy. Ny fantaniko manaraka makasika an'le resaka rano ihany koa andriamatoa solombavambahoaka ho any atapony tosy ny tosy ny manodidina ny tosy ray manontolo mihitsy moa zany a tena hita hoe sahirana amin'ny rano a amin'ny ray maraina amin'ny 12 sasany alina matsaka zay vao tonga ny rano a raha misy a adiny ray fotsiny andehanan'izay rano zay a de tapaka zay rano zay mety mba manahoana hoe inona ny vahaolana tokony atao manoloana an'ity zavatra ty a eo ihany koa ny jiro tonga de atambatra ngamba hoe ny jiro sy ny rano a samy manahirana ny mponina manodidina eny avokoa. Efa nisy a tompona andraikitra laza sy namome toky any vahoaka ny tosy fa ho voavatsy oely io mandrakity androany mbola tsy voavaly olana averiko aminy mifanontaniana amindroany hoe tanterahanao marina ve le fampanantenana nresahanao tamin'ny vahoaka. Ny zavatra iainan'ny tosy am'izao fotoana zao a commune eo amin'ny fito eo zany mandrafitra an'izay tosy zay misy simbendrano egny bombonina ositsika le plastique regny raha manatitra rano androany lay avy any amin'ny jirama afaka telo na efatrandro na herinandro akory aza ao arinan'izay vao manatitra indray ny manaraka an'iny nefa le rano zay erak'iny a de lanin'le vahoaka ny tosy ao anatin'ny ray andro de inona moa zany apetrako aminao mifanontaniana na vahaolana ve le fametrahanao an'le bombonina teny. Misy ny simbendrano ao Ambodrapeto sy any aloha ranobato rano fijerinay azy io no mety ho vahaolana maharitra satria io zany a de afaka hitehirizana rano betsaka kokoa ary koa fijeriko azy de hoe io no tsara amafisina ampina ny alebiazany raha ilaina mba hahafahana ananana tahirin-drano amin'iny faritry tosy iny. Somary gaga ihany a satria efa nisy fandarana zay tamin'ny fahitalavitra rahavavy a zay noresahana manokana amin'io ranony tosy io ary tao tsisy zay tsy nilokaloka atao fa tena tsy oela de io vaovah io fa androany miresaka aminao hoe tsy mbola voavaza ny olany tosy zany amin'ny resaka rano fisotro madio. Ny rano zay aterina amin'ny citerne eny toerana azy dia betsaka ireo vahoaka no velonay ahy satria somary miloko mavomavo zany le rano zay mampanahin'ireo olona reo hoe tena rano jirama marina ve izy ty sa sanatry ny vavaladiny lela ka rano tany amorona manahary zany le vahoaka amin'ny kalitao ka manentana ny jirama zay a mba tena anao ny asany am'izay izy nakinina amin'ny famatsiana rano sy jiro eto Madagasikara zay ka indrindraindrindra ao amin'ny faritry tosy zay tena mikaikaika andro manalina ny olona indrindra raha iresaka jiro tsika makeritsika nivon'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe asina écran géant ny faritra samihafa iatrehana nyty lalaoan'ny barea ty tsara ane le hevitry fa ny fanatanterahana amarino fa tamin'ny fandehana ny lalaoan'ny barea farany teo de atapaka ny jiro teny amin'ny faritry tosy nefa eny amin'ny faritry tosy nametrahana n'le écran géant zay manahirana ihany a mieritreritra an'izany. Isy indray ny lalao rampitso atalata de eto a de miantso anareo jirama mba aza atao sankisanky-tsony re tompoko ny famomezana an'izany jiro any faritry tosy zany fa sady miaina ao anatin'ny tsy fandriam-palema ny tosy a no miaina ao anatin'ny fahamazinana araky ny tatitra voaray de raha tapaka androany ny jiro afaka ndray andro na ndroa andro vao miverina zay mihitsy zany no iainan'ny mponina amin'iny faritry tosy sy ny manodidina iny sao de mba tsy rariny tsony e saotra tompoko. Eny ary tapitra ny fotoanantsika andriamatoa solombavambahoaka izany natefan'ny afatra fampitinana foy eto a dia manatitra ny fisaorana ho atsika rehetra zay nanaraka ny fandarana isaorana manokana andriamatoa Germain zay nanentana sy nametraka n'ireo fanontaniana samihafa ary nitondrana ihany koa ny hevitra zay asosy atsara an'ity firenena ity. Eto de misy afatra mba tiana apetraka amin'ny fitondram-panjakana manao hoe
mba jereo re tompoko ny mahasoa vao ny mahafinaritra fa tena efa tafalatsaka lalina amin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy a toy ny valala vaotango izy ankehitriny ka tsy hitany tsony zay ale ny fitondram-panjakana ny averin'ny anirina toa avao maika mampivandravandra ka eo zany a no iantsonay hoe mbola fotoana zao ahafahana mifampieny ary mbola fotoana zao a ahafahana mifampidinika zay asoa sy atsara ny firenena fa izay ny tansotsika dia mba i Madagasikara mandroso karaha samy hikatsaka an'izay ihany a aleo mba mifampieno ny vahoaka sy mpitondra sodra tompoko makasitraka anao ndre matosolo mba vahoaka nanaiky ny fanasana sy nitondra ny hevitrao teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity a tsara patsahivina ho anao mpijery fa nisy olomba vambahoaka Alaira Tsimbazafy izay voafidy tao amin'ny distrikana Tsimondrano hanovaintsika teto a izy de isany ao anatin'ny commission en finance eny anivony anteny miram-pirenena parlementaire tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara. Makasitraka anao mpijery, makasitraka ny teknisianina mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny fandarantsika manaraka indray veloma tompoko.